Ankasitrana trano tompoko lasitopoko vavy ny fiarahanao fahita lavitra ma TV amizao oro zao fotoana ny fampalalam-baovao manolotra ny arabo mba piraritso asaina mpanajany ianao tsy saraka amin'ny fahita lavitra ma TV amizao fotoana ny fampalalam-baovao izao ny makasika indrindra ny fanapahana ny daty anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna no nazahoana akony ka dia hoentina amintsika koatra izay eo amin'ny sehatra ara-toe-karena ny fanampiana ireo mpandraharaha madinika sy salansalany amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asany eo amin'ny sehatra ny famatsim-bola no isan'ny vaovao misongadina ka dia hoentina amintsika ny makasika ny fanatanjahantena azo laka ny vaovaon'ny fanatanjahantena amin'ny androndroany ity araka ny fanambara teo asaina mpanajany ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly ny didi-mpanjakana mampiantso ny mpifidy hiatrika ny fividianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny faharaika amin'ny telopolo ny volana jolay 2024 nanamafy araka izany ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa amin'ity taona ity no anatanterahana izany fividianana izany. Nanamafy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta en général Jean Ravelonarivo fa tsy maintsy tanterahana amin'ny fividianana be ny tanàna amin'ity taona ity. Efa ofisialy ho izy ndraiky amin'ny telopolo jolay 2024 anatanterahana amin'ny fandatsaham-bato amin'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Tsika ne omaly fa efa ny promulgué ny filoham-pirenena ny lalàna mikasika ny fifidianana communale. Ny azoko tenenina fotsiny zany dia amin'ny raika amin'ny telopolo volana jolay ny anaovana ny fifidianana manerana ny Madagasikara. Ary izany fifidianana zany dia natao ny fanatanterahana ny programa nasa napetraky ny filoham-pirenena mikasika ny fametrahana ny fitondram-panjakana rehetra zay mbola tsy voapetraka eto amin'ny firenena. Ary tsara ho marina fa ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filoham-pirenena dia vonona tanteraka hanao an'izany fifidianana zany amin'ny fomba mangarahara eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Arak'izany azo antoka fa ndraiky amin'ny telopolo jolay 2024 no anaovana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina raha ny fanazavana ny eto amin'ny Prime Ministre en général Jean Ravelonarivo.